atsangano ny tanan'izay fidy numéro 7 hoe tsika rehetrarehetra zany tsika rehetrarehetra miaraka io ny Lalatiana androany fa nijoro Manohana ny Harilala Ramanatso ampifidy ny Harilala Ramanatso isika rehetra miaraka mampandany an'ity vavitoka ny arivo ty zay sa tsy zay ny antony atongavako eto de tsotra amin'ny fotoana zao no anaovantsika ny ady ary amin'ny fotoana ny ady no tena ilaina ny namana amin'ny fotoana sarotra no tena ilaina ny namana zao ny fotoana sarotra zao ny ady sarotra atrehantsika ho fanavotana ty Antananarivo dia de eto ny namana Harilala miaraka aminao Manohana anao zay sa tsy zay eketsika sa tsy eketsika zao ihany koa ny fotoana anehoana firaisakina anehoana fiarahamientana satria isika rehetra mirahiny isika rehetra miara-mientana no ahazo ny fandresena isika rehetra miaraka amin'ny Harilala no anavitra ny Antananarivo ty ary zay ane ny dikan'le hoe atsika rehetra ny tanàna fa ry zareo manko ny koropaka amin'ny tsisy antony tamin'iny fa ny dikan'le hoe atsika ny tanàna dia an'izay rehetra tia hanavitra ny Antananarivo ny tanàna ka nareo tia hanavitra sa tsy tia hanavitra tia hiaraka sa tsy tia hiaraka sady miaraka amintsika ne noy ahe miaraka amintsika tia amintsika ne ka sady tsy misy tenany tsy misy elay sa tsy zay aty amintsika mifanaja aty amintsika mametraka fa ny vavitoka ny arivo no manana ny hevitra tsara indrindra ampandrosoana ny ty tanàna ity tandremo tsara so voavitaka tandremo tsara so latsaka ao anatin'ny velam-pandriky ny mora foana zay ataony mpifanandrana amintsika izay ohatrany tsy mahalala kory hoe ohatran'inona moa no atao hoe Kandida be ny tanàna ny zavatra resahany zareo de hoe délestage rano hoe marina fa misy zany olan'izany fa tsy asany be ny tanàna zany izay nefa no amin'ny tany izy ireo ny mpifidy azy hoe raha leo délestage de miaraka aminay fa nga izy avany délestage raha tonga eo tsy ava izy ka tsy avan'izay olan'izay izy fa za miteny anareo Harilala Ramanatso fantatro tsara satria niarany azy zay miravavy efatra taona tao amin'ny filan-kevitry ny tanàna efa mpanolo-tsaina ny tanàna niaraka tamiko izy ny dikan'izay ampitao amin'ireo kandida hafa rehetra ireo izy rery manana ny traikefa afaka mahalala ny olona ny tanàna ny Antananarivo izy efa niady taminay ny gaboraraka tao amin'ny fitantanana ny tanàna io tamin'ny reny zalany tatana ny tanàna lazaiko anareo fa tamin'izany fotoana zany zay mba ndry Harilala niady fa isaky ny trottoir dia nanangana ny zala-boksa nazahoany volanitra tany am-posiny tsy eketsika zany ny antony mahatonga antsika Manohana ny Harilala sa tsy zay sa tsy zay sady zao ny tsy azoko kely fa asa raha azo anareo eo ny dadany dia eo koa ny mamany dia tedavy no any zanany ray ka manina raha ataontsika borina sy kadasitra amin'izareo mihitsy le tanàna raha izany ekena sa tsy ekena ekenareo sa tsy ekenareo izy tiany tsy lova tsy mifindry jereo tsara reo kandida rehetra izay mifaninana ireo marina fa vehivavy ny kandida atsika fa vehivavy mahery fo vehivavy manana n'izany fondreny zany mahalala ny tokony hitantanana ny tanàna fa izao ampitao amin'ireo kandida hafa rehetra tsy misy manana ny traikefa ny Harilala Ramanatso ireo kandida hafa rehetra ireo ny sasany raha tsy tare mangatabadika ny anarandray ny eto mangataka mety sa tsy mety amintsika ny sasany
marina fa candidat dia lany solombavam-bahoaka 8000 voix tsy lany eto Antananarivo renivohitra hitantana ny tanàna zany. Ny sasany samy mpanohitra ihany dia mifanjey avao dia miady an-trano ao Paul Rabary namako teo. Isika dia tsotra amin'ny fotoana sarotra tahaka an'izao no anohanantsika anehoantsika ny fanohanana ny filohan'ny Rajoelina ary tsy maintsy ametrahantsika kandidaty afaka hiara-iasa aminy, afaka hifanohana aminy anarina ny tanàna na Antananarivo ity. Fa tsy hoe amin'ny fotoan-tsarotra dia miala ianao na ilozanao izy na misitaka ianao. Amin'ny fotoan-tsarotra ny tena lalàna ny namana hoy aho. Amin'ny fotoan-tsarotra ny tena mila eo anila ny namana ary sika rehetra eo anila ny Harilala Ramanatsoa. Zay sady zay. Eo anilanao zay Madame le Maire, Manohana anao zay Madame le Maire, ary tsy amelanay raha tsy tonga eo amin'ny fitantanana ny tanàna na Antananarivo ianao a. Tsotra fotsiny, jereo fotsiny candidat hoe iza ny voniny. Ny sasany na hiakatra anao débat aza tsy sa. Efa zay ny nenanay tamin'ny 2015 a. Le mamany tsy nentina anao débat, ankehitriny koa le zanany tsy mety manao débat. Ka ahoana zany ny tontanana ny tanàna na Antananarivo ity? Tsy mety ka, tena tsy mety ka. Noho izany, samy teny anareo. Olona tsy maintsy mahalala ny olona ny tanàna no afaka mitantana ny tanàna. Za afaka mijoro vavolombelona aminareo fa Harilala Ramanatsoa mahalala ny olona ny tanàna na Antananarivo satria efa nisehatra tao izy nandritra ny fotoana lava teo aloha ary efa filohan'ny délégation manokana raha teo izy a talohan'izao latsahany be ny tanàna izao. Aza sodoka ny randram-bao, aza mety rebirebena amin'ny kabary tsara lahatra. Fa jereo amin'ny fotony, jereo amin'ny fotsy miangatra, iza no ahavita anarina ny tanàna na Antananarivo ity. Numéro 4. Numéro 4. Ekenareo sa tsy ekenareo? Ekenareo sa tsy ekenareo? Nendry zalavy erangahatra amin'ny omaly dia mbola ny tena sirikala ihany sy rilety ihany manahirany. Fa tsy izay tanàna na ny tanàna ny tanàna. Isika tsy mila jadona, isika tsy mila mpanakorotana, isika tsy mila olona voahanatra Harilala Ramanatsoa ihany ny dikan'izay. Zay vonina hifidy ny Harilala Ramanatsoa manangatana hoe numéro 4. Numéro 4. Numéro 4 tsara. Makasitraka tompoko lahy, makadelona tompoko vavy ô. Sorte! Ah,